Manana tolotra vaovao indray ny sekoly ambony UPRIM de Madagascar amin'ny lalam-piofanana misy ao aminy. Atolony ihany koa an'ireo maniry ny anaraka ny fampiofanana ao amin'izany sekoly izany. Ho arahantsika ity fanazavana ity ahafantarantsika ny zava-misy ao amin'izany sekoly izany. Isa-taona moa zany ny fidirana amin'ny formation à distance na téléenseignement eto amin'ny université privée de Madagascar dia eo amin'ny volana Jolay eo foana ka amin'ity taona 2017 izy dia amin'ny faharoa amby roapolo ny volana Jolay. Amin'izao fotoana izao zany dia mampafantatra izahay fa misokatra indray ny fisoratana anarana ho an'ny formation à distance ny université privée de Madagascar na ny téléenseignement eto amin'ny université privée de Madagascar. Misy sampam-pampianarana efatra azon'ny mpianatra arahana ho an'izay téléenseignement zay dia ny gestion et management, ny commerce et marketing, ny droit ary ny communication. Marihana fa tsy mianatra isan'andro aty ampianarana ny téléenseignement eto amin'ny UPRIM araka ny maha téléenseignement azy fa isaky ny asabotsy hariva no manao ny regroupement izay ionana amin'ny mpampianatra. Ny mari-pahaizana anankitelo samihafa no azo alaina amin'ity téléenseignement ny UPRIM ity zany dia ny DTS, diplôme de technicien supérieur, bac plus 2 izy io licence bac plus 3 ary ny master 1 zany bac plus 4 ka entanina isika fa efa manomboka ny fisoratana anarana ho an'ny téléenseignement eto amin'ny UPRIM dia ety amin'ny complexe UPRIM Andavamamba no angalantsika ny andinindininy satria marihana moa zany fa boky no vidina isam-bolana amin'ity téléenseignement ny UPRIM ity ary amin'ny alalan'ny boky na ny pack d'étude ny mpianatra zany no mianatra ankoatran'izay ny regroupement izay mila atao isaky ny asabotsy hariva aty ampianarana. Ny téléphone izay azahoantsika ny université privée de Madagascar dia ny 020 22 215 03 020 22 215 03 raha akka ny andinindiny ny fidirana amin'ny téléenseignement eto amin'ny UPRIM ianao izay amin'ny volana Jolay ary fanamarihana farany dia reconnu amin'ny fonction publique tsara ary ara-dalàna ara-panjakana ny mari-pahaizana izay azon'ny mpianatra amin'ity téléenseignement ny UPRIM ity.